Bonjour daholy, miarabantsika rehetra indray androany alarobia fasivy amby roapolo ny volana jona. Mivantana avy aty Bruxelles indray zany no mifampitafatafa aminareo vetivetika eto. Tehiteny tehizara aminareo fotsiny hoe inona zavatra ataoko aty en fait hamonjy ny forum Crans-Montana ty asa raha hita eo le izy Crans-Montana Forum Africa. Inona ny zavatra atao an'izany? Manomboka ny 7 jona ka hatramin'ny 2 jolay 2024 zany ty forum ty dia aty Belgique Bruxelles no atao le izy. Ity zavatra ity zany tena zavatra goavana maneran-tany ny andehananay satria dia andinina ny mikasika ny fifandraisana entre ny Europe sy Afrique ary ny thème amin'ity session 2022 ty zany dia le monde à l'heure actuelle de la souveraineté économique de l'Afrique, transformer la résilience en opportunité. Zany hoe resaka politika sy investissement ary recherche de partenariat technique et financier le izy raha ohatra ka ataoko amin'ny ambangovangony. Izao zany dia ao anatin'ny ataontsika hoe ao anatin'ny ezaka izay ataontsika ho an'ny Madagasikara hitondrana ny firenetsika eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena na dia mbola tsy eo amin'ny fitondrana aritsika fa ao anatin'ny fanoherana dia anisan'ny mitondra ny anjara-biriky ao anatin'izay mba hiomanantsika rehefa mahazo fitondrana satria tsara fantatritsika fa ny tanjontsika dia ny analan'ireo vondron'olona izay nakakery ny firenetsika ireo izay mibodo any Madagasikara ka dia miomana isika amin'ny izay fiara-miasa azo hoentina sy azo atao ho an'ny firenetsika. Ny andro voalohany androany tiako zaraina aminareo dia ohatra n'ireny forum rehetra ireny fandraisana ny mpandray anjara rehetra dia mise en relation zany hoe free contact and networking upon arrival zany hoe fifandraisan'ny mpandray anjara rehetra, prise de contact dia avy eo misy cocktail rariva ary misy présentation tsirairay ataon'ny mpandray anjara rehetra maneran-tany. Ny karakaran'ity forum Crans-Montana ty dia ny United Nation Institute for Training and Research na UNITAR miaraka amin'ny Crans-Montana izay organisme international any Suisse sy aty Bruxelles. Amin'ny andro manaraka ho lazaiko betsabetsaka kokoa ny mikasika ny mpikarakaraandreo zany fa ny anisany fondateur ao anatin'izany dia monsieur Jean-Paul Carteron. Izy no président directeur général sady fondateur ny Crans-Montana Forum ary misy ireo ambassadeur isan-karazany izay ao anatin'izany Crans-Montana zany dont monsieur Olusegun Obasanjo izay président ny Nigeria teo aloha ary président ny Union africaine amin'izao tamin'ny 2004 sy 2004 à 2006 misy ireo invité d'honneur dia ny ministre ny industrie sy ny varotra avy any Maroc monsieur Rayad Mezour, ny président ny Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries monsieur Song Tian Lin, ny CEO ny Orascom Investment Holding SIE monsieur Naguib Souairis. Anarana tsisy fantatrareo zany fa dia ho asehoanay anareo mandritra nyty fotoana amonjenay an'ity forum ity zany ireo mpiara-miombonantoka ao anatin'izany forum Crans-Montana zany. Everiko fa
miintéressé atsika malagasy ny mafantatra ny zavatra ataotsika ho an'ny firenena ka dia izay zany tiako zarana kely aminareo androany omeko vaovao tsikelikely eo ihany nareo isaka vao manam-potoana kely ao anatin'ny ty forum ty ary anisany thème mangeda indrindra satria misy karazana conférence atao isan'andro anakefatra isan'andro ny conférence atao amin'ty toerany ty dia misy ny thème anankiray izay tena miintéressé anay dia ny Africa and Public Investment Financing na l'Afrique et le financement de l'investissement public. Izany zavatra any dia ahafahantsika mandinika hoe ina daholo ireo karazana famatsim-bola azon'ny firenena anankiray atao. Izay ny ilazako hoe resaka politika sy recherche de partenariat technique et financier ary échange d'expérience no atao aty. Avy eo misy indray ny mikasika ny vehivavy. Women are the driving force and local communities development at the fight for food security. La femme africaine est l'élément dynamique du développement des communautés et de la lutte pour la sécurité alimentaire. Any amintsika dia BTP ny vehivavy 51% ny malagasy dia vehivavy ka anisany manana andraikitra goavana ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy ka ao anatin'ny conférence io zany dia andray anjara mavitrika ny vehivavy izay tarihako aty satria vehivavy anakefatra izay no aty izay mbola masoako anareo koa izy ireo miaraka amiko fampandrara izy ireo dia misy mpianatra miasa ao anatin'ny communication ihany koa. Zay zany ny thème faharoa dia misy ihany koa misy thème BTP fa le miintéressé ana aloha ny resako anareo misy ny thème anankiray koa ny de IRD Congo, an exceptional potential of energy resources for the future. La République démocratique du Congo, un gigantesque potentiel de ressources énergétiques pour l'avenir. Io zany anisan'ny thème anankiray izay horesana ary iresaka ihany koa momba ny projet de gazoduc onshore et offshore any Maroc, Nigeria. Izany ilazako an'izany dia satria Madagasikara dia pays énergétique sady gazier. Mbola tsy fantatritsika izany ho an'ny be sy ny maro fa tsara fantatritsika fa Madagasikara dia manana réserve de gaz. Tsara ihany manao échange d'expérience amin'ireo firenena izay efa mitrandraka ny gaz ao aminy mba ahafantarana ahoana koa ny fomba anaovantsika ny tsika mba ahafahany vahoaka malagasy anana tombontsoa sy sitraka amin'izany ataontsika hoe ny arena ateraky ny zany arena ananantsika dia ny gaz zany satria fantaro fa Madagasikara dia anisany firenena manana réserve gaz ngeda indrindra eran-tany manarakaraka ny Russie sy Qatar. Zay zany ny fizarana kely ataoko aminareo androany fa tsy maintsy hiverina ao anatin'le forum indray dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka dia miangavanareo izara izao vidéo izao ho an'ny namantsika rehetra izay misintéressé amin'ny zavatra ataontsika. Misaotra indrindra dia mandra-pionandray mandra-piresaka.